Zay ny taranja bola kitra mbola verenantsika andry izay amin'ny vaovao avy any ivelany fa anisan'ny sokajina ihany koa androany sy nisy teo amin'ny bola lavalava. Nanomboka omaly sy androany ny andro voalohany amin'ny faninanana fidinan'ny tompon'antanan'i Madagasikara ho an'ny top 8 eo amin'ny taranja bola lavalava. Tsara fanombohana ary ny cheminot, ny Tamanosibe, ny RC ary ny TFM Manakasina nandritra izay andro voalohany izay samy nivoaka nandresy avokoa. Tsara fanombohana ny Tamanosibe ho an'ny faninanana top 8 fidinan'ny tompon'antanan'i Madagasikara nandritra ny andro voalohany nanoloana ny ekipan'ny ministera ny fahasalamana na ny 3FB zany. Resin'ny tamma tany amin'ny segondra farany 3FB tamin'ny isa 5:20 no 3:20 nanova ny endry dalao tanteraka ho an'ny rotota ny firotsahan'ny orana tamin'ny titolakandro ity teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Tazana teny ambony kianja ny mpilalao ny 3FB telo lahy izay isan'ny andry ny trois quarts n'ity ekipa ity dia José Irija Sidoni. Voalaza moa fa dia nosasiny ny mpitantana ny 3FB tsy mahazo milalao mandritra ny lalao folo izay andraisan'ny 3FB anjara izy ireo. Raha tsy nilaza mazava ny antony azy ary zareo 3FB dia fantatra ihany fa no naharesy an'ity ekipa ity tamin'ny lalao manasa-dalana izay nikatrohany tamin'ny cheminot nandritra ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Nalamanga no nahavoasazy azy telo lahy ireto. Nahatsapa mantsy ny mpitantana ity ekipa ity fa toy ny zavatra tsy dia nazava loatra nasehon'ny ireto mpilalao ireto teny ambony kianja nandritra ny fionany tamin'ny cheminot io. Fifampifehezana anatiny ho an'ny 3FB moa izay fanapahan-kevitra izay. Resindray aloha zany ny 3FB androany, mbola tsy fantatra kosa na isy voasazy indray na tsy ireo izay nilalao androany izay nikatroka tamin'ny Tamanosibe. Ny zavatra tsapa aloha dia nanova tanteraka ny lalaon'ny 3FB ny tsy fisiany izy telo lahy ireto ho teny ambony kianja. Tsara fanombohana ihany koa ny ekipan'ny Besetroka rehefa nandavo ny miaramila tamin'ny isa 3:20 no 9. Tamin'ny ankapobeny dia niady tsara ihany ity lalao ity na dia teo amin'ny fidirana voalohany na teo amin'ny fidirana faharoa. 9-3 ny isa teo amin'ny tsiraidrabe teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ka ary zareo miaramila no nitarika. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny tompon-dakalefitra eto Analamanga ny Besetroka izany ka natonga baolina nentim-tanana tamin'ny alalan'ny Mbity 4-9 ny isa teo. Taorian'izay dia nahatsara hors-jeu indray ny Kosfa ka lasa 7-9 zareo indray no nitarika tamin'ny isa. Tao anatin'ny 10 minitra ilalaovana sisy no nampisehoany ny cheminot ny tanjany izay nanaterana ny Julio baolina nentim-tanana ka nalasa ny isa ho 3:20 no 9 izay nibatany ny ekipan'ny Lagara ny fandresena. Tany amin'ny minitra farany ihany koa voatavavoaka nanoloana ny ekipan'ny FTM Manjakaray ny Boikely Manohatra avy eny Akasina omaly tolakandro kosa indray io mbola tao Malakamba ihany.
resin'ny TFM tamin'isa 422 ny FTM raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia ny Manjakaray no nifeny lalao tao anatin'ny 20 minitra ny fidirana voalohany izay nahatongavan'izy ireo baolina ny tanana miisa 2 tamin'ny alalan'ny Serge. Ny ampy hors-jeu no tsaraina izany ka dia 13 no matin'izy ireo tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany. Ny TFM kosa tetsakilan'izay dia hors-jeu no tsarainy mika avokoa ny baolina matin'izy ireo izay nitonoko ny 20. Teo amin'ny mpiala-tsasatra dia 20 no 13 ny isa teny amin'ny Solaitrabe nitarika ny TFM. Teo amin'ny fidirana faharoa vao tena niady ny baolina, ny famalina, ny fanafihana sy ny fitarihana an'isa teny amin'ny Solaitrabe. Tsy nahafaly loatra ny Pomba ny Manjakaray ny fitantanana ny mpitsara foana ity lalao ity izay niteraka fimenomenomana tao aorian'ny lalao. Ny ekipa tompon-dakan'ny Ligue Nalamanga ihany koa dia nivoaka ampandresy nanoloana ny Savonnerie Tropicale tamin'isa 13-17. Sahirana ihany koa ny RC voafaka tamin'ny mpilalao an'ny Erika Sefo.